Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Ny tena tia nosoratany RS Zita. Zoma amin'ny rina olo ravaka ary liva ary mampionona Christophe Rabearmanana ary Tsiaro no amelona ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi Andro fahadimy. efa matory angapa isony dada hoay amikorotana ataony riato zany a fangatrina lamin'ny vao tamin'ny maraina tsy avelako miditra atsony izy otry fa nahoana kosa jereo reto io sy ary tsy mipetraka amin'lohan'ny akory reo misy fotoana lamiko eo ihany reo ay avy ary apatoreny dada tsy misy olana ny fianarana mandeha tsara ka inona ny zavatra tianjanako ataony dada fanomezana raha afaka baka trasaloma mbola andinika tereniko any dada eo ihany raha ny mbola oelako nge zany tsy elatsony kosa zany ro volan'izany ka ampitsara ny famanana aza mataotry dada fa tsy maintsy afaka ka zany fa iza moa le tovolana mandriny rantsana mba namana tsara ihany ieko mana tena foany dada fa mbola tsy zao le fotoana antsahandrian'ilay ivelan'ny vavahady ravaka ny zavatra iriny dada indrindra eto ambonin'ny tany dia ny mahita nyity pisony dady ty sambatra tiany loatra mantsy izy ty sakoa tiany dada ka tsy ho takatra dada nefa zany fanoliny zany raha tsy misy namana nampiazy amin'izany ineny neny dia le olona tsy maty indrindra eo amin'ny fiainantsika mianaka izy dia hitako foana eo amindrina dia efa nosarihan'ny fahafatesana azy ny tanana iny fampitantany tsisy olo azy miala sanatria fa amitan'izay tsy efa ny tamintsika fotsiny saingy rahana foana ny anarany neneny amin'ny komina izy dia rafiny izay fahavalony ihany fa oaiza moa ela amin'ny sabotsy io iodina hiaraka amin'ny bandy akamitsika amin'izany andeakongandry saro ohatrany tsy ho afaka fa mariazany rabaina konga amin'io kozy ve eno dia hoetindry anatrika an'izany ave amin'ny bandy tena oka aloha fa tsy tiako isy namana mihitsy amin'oko sa teo anela tena matahotra eo ana amin'ny baininareo nareo koa nge bandy maditra nefa sarotra tahotra eny aleo ela hitsamina ihany fa arivan'io ilainy lany an-trano fangatsy isy maneno amin'izany tiana marika feto ny dada fa rehefa vita ny feraha sakafo dia tamin'ny baraka dia ahoana raha kobo amin'izany ry mihina fa anao vola tantely any amin'ny tsaiko any zareo fa tsy atoro ohatrano fotsiny amin'io ka dia alainy lahy dia mba miala mirozy kely ihany koa tsika raikitrary fa tero any an-tsena aloha rehefa mirafitsika fa tsy lamba vidiako izay dia apetrako any aminareo aloha fa rehefa maka amin'ny sabotsy ela dia mba mitondra azy fa lamba inona izany akanjo lamba metatra ka lamba mainty so dia tokony tsy akatitsika rivo mba vola tantelitsika kosa veky dia tsy mba asiana fiavahany ny fety aza teo efa tsy nisiko eny ka ravaka velarery ao an-trano amin'ity andro alina ity ngeny mampanahy ivao ane ao namany sady efa nilazaiko meloha ravaka teo fa tsy atory ao sika mba andresaka taminao ihany ve zy androany tamin'ilay fiarabanantsika teo ambaravaran'ny fiangonana iny ihany mba nahinoko ny feoany malahelo fa tsy mametsiny azy ana dia malahelo azako fantatro ny avezatry ny fahoriany ny alahelony amin'ny toerandreniny misaotra ary miala misaotra maninona misaotra ianao zava-dehibe sahatra ny vitanao tsy haiko ny anampina ny vavako tsy loaka fisaorana mbola tsy niteraka ianao nefa mahatakatra tsara ny asaripetiny izany hoe zanaka izany fahasambarana ho aloatra ary miala ny matsapa fa tiany zanako koa izay ho tiaviko
dia ianao izany efa trany amboalohany arivo ny nandray ny zanako ao ho zanako a izay rehetra anao dia anahy tiako tahaka ny tiavanao azy koa izy fa silaky ny ainao lalaiko rivo fa maninona ianao fa naninona tampoka teo ianao rivo a ao indray avo tena faly amin'ny foko rehetra hatramin'izay efa taona nahafaty amin'ny mefo izay miala tsy ny raha nahaten'izany zavatra tsy tokony ho lazaiko izany intsony tsy nihevitra nahita vehivavy ohatranao intsony ary mialy za koa androany vao nahita lehilahy nirotsa-dranomaso no miteny mamina toky taminy tsapako fa be fitiavana ianao rivo a mba faly koa fa nomena olona toa anao mino fa hiverina tanteraka noho ny fisianao amin'izay ny fahasambarako anaovako vady fanindroana eto anatrehan'izao aly ny vola tantelontsika izao ry fa izay ahasambatra anao an-trano no katsahako amin'ny androm-piainantsika efa ianao ny fahasambarana amiko ka mba hitadiny ianao koa fa tsarovy anefa fa mba olombelona ihany a mialy ano sotrakia Bonjour efitra tsotrako amin'ny fiarahana amin'ny sakafo eny dia tabilao bonjour ny vahaolana manome tsiro tsy misy fetra mampivoaka ringam-panahany mpahamy mahasambatra ny fianakavy na ao atokantrano na anaty restaurant spaghetti bonjour ihany ny atsika andrano fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanatenana anao bonjour daholy Manao io eno tsara afatra lehibe ity avy amin'ny Orange Money, amin'ny vola ary Airtel Money ity. Toromarika entina miaro kokoa ny volanao, tazomo tsy ambaratelo ny code secret anao. Isao tsara ny volanao rehefa manao dépôt sy retrait. Tsy misy olona tokony hiantso sy hangataka ny code secret anao na ovinanao viny. Raha misy ayay, aza misalasala miantso ny 204 ho an'ny Orange Money, 807 ho an'ny M-Vola ary 121 ho an'ny Airtel Money. Miara-miasa, iaro ny volanao. midiny trano angamba mbola matory rafaka na vao koa azy ty mbola tsy hamofoana ve na dia varavarambe azy sao dia ny ao anatiny ihany ara ny sokafany ohatra fa ngainao tsy manana lakile ka sao dia mihidy amin'ilay varavarana anatiny ange vao a or vao a ohatrany tsy misy olona ange izy zany trivo e Ramaka sokafo fa tonga dady tena angamba tsy misy olona ao ka andraso ary hoe andramako amin'ity lakile ity mivovy way tena tsy misy olona ato fanakaiza daholo ary inona daholo koa reto rakotra lamba mainty daholo ny entana rehetra ato jereo hatramin'ireo sareo amin'ny rindrina ange ravaka ndray izao misy taratasy ange tsy rivo eo tokoa hoe ho an'ny data mialatsiny raha nataoko nanimba maso ny hevitra ny tandindon'ny enareo ireo ilay bokotra mainty napetaka ao tamin'ny tratranao avino ny fisaonana azy ka isory ary tory aoka mba ho ny ratsan-tananao ihany nandray azy nefa ny potiky ny sary sisatsy ny dorako ireo miparitaka manodidina ireo doro levina ihany koa mba hanaraka ny tompony ao amin'ny efitranonareo koa mbola misy aza matahotra fa tsy hoaiza akory tonga eo ary apistolakandro miangavy anefa mba ho vita alohan'ny atongavako izany rehetra izany nasaiko noto vao ravaka mbola misaona ndray fa
Maninona loatra ary raha afaka ny dia manavisatra ny fahoriko ohatran'izao. Miala tsiny arivo a. Tsy ry miala. Tsy misy fahadisoanao zany. Ka aza mitezitra ary e. Dahora aloha natateraka an'izay nampanaoviny e. Esoro moramora ireo lamba ireo dia tandreo miparitaka ireo poti tsara ireo. Dia taiza moa zany nampiriny tamin'ny alina. Raha arak'ilay taratasy teo manko dia omalina ny mpatany azy iny. Ngamba any amin'ny namany. Maninona nefa raha atsoina amin'ny telefonina izy e. Tsy mamelona telefonina zany ravaka rehefa tezitra tahaka izao. Vita reto fa andao indray jery an'ilay ao anefitra indray aloha. Efa vita ange ny sakafo e? Eny akery malala fa ho avy ah. Dia tena tsy navelanao hijanona tokoa ivao a. Ka za kosa moa ve ki efa eto dia mbola sakafo karakarain'ny mpanampy ihany no an'ny vady aman-janako a. Kosa ka. Dia ahoana ara-tapitra ny congé? Raha velanao dia hijanona. Mihaly ah. Tsy hoe sanatria hakamona ny asa akory ny ilazako an'izany e. Satroko aza ve moa hoe izy vola afaka ohatran'ny karamanao hanampy ny tahirintsika saingy matahotra so angatsika ny tokantranontsika raha samy variana fitadiavam-bola daholo tsika tokony hampafana azoko. Raha sitraka ao rivo dia aleo hijanona ikarakara ny tokantranontsika. Mampite-hidera loatra ny toetranao zany ry mialy. Ekeko tsy misy fisalasalana raha izany no hitanao fa mahasambatra ny ankohonantsika. Fa zao a, vao kosa aloha tsy roahana tanteraka fa manampy anao eo ihany. Misaotra kia. Ka andao amin'izay ara aloha sao dia mangatsiaka eo ny sakafo e. Efa ao ravaka. Vao hiantso azy mihitsy a. Andraso any efitra fisakafoanao izay mianaka. Ravaka! Ravako? Midina kifa hisakafontsika. Miandriandry izay sy dada a? Raha mba namaly akory izy. Otry. Ary izy ravaka no mbola ianao rery foana? Tamy eo izy ka. Mangatsiaka ny sakafo ry piso a. Inona dia mahavariana andre ao e? Mbola nanao exercice a. Ka ainga anara misasa tanana ny zanako fa efa iny taminy raha mari e. Tsy ratsy mihitsy ilay hevitra ao teo ka. Tena aleo izay tokoa. Ka manao ny tokantrano voaory a. Ngamba dia variana mikonkonina loatra fa dia tsy mahatsidika matetika intsony ny zandriko lahy. Tsy hoe zany fa ny asany tena manao amboletra. Zany? So ihany fa mba efa manomboka milamindamina izy io. Tokantrano koa etsy andaniny ezahana tsy atao ambany zavatra fa vao maika manery ny fotoana. Salama tsara mialy. Salama tsara izy ka. Ay, minao fa manahaka an'izany koa ravaka. Tsara daholo zareo ao. Angatadalana amin'izay angamba se fa tena maizy ny izany. Misaotra indrindra tamin'ny rehetra e. Eny ary mindalana se dia mampamangy amin'izy mianaka any. Naray afatra tamin'ny lehibe ankeo maraina fa mila miakatra ny mahajanga hono raha pitso. Izay vao milamina ilay savorivory tao ampiasana mantsy ka anao tatitra momba an'izay indrindra no ekarako. Dia afiriana hono ianao no any? Miankana amin'ny diany ihany. Betsaka koa ny zavatra tsy maintsy mbola ampitohizina noho ireny olona naharitra ireny. Angamba nda ny tapa-bolana no any. Dia tsy anatrika nanaovako baka akory izany dada? Amin'ny fonaki dada. Tena tsy afa-manoatra sombiny haiko. Aza matahotra fa mivavaka ao andry foana na dia anatany lavitra any aza. Eo miala afaka manampy tsara indri. Aza matahotra kifa mbola eto foana. Rampitso amin'ny firy izany dada no andeha? Mety ala maraina. Dia efa fantatro ka avy. Vetivety akery miala. Io. Avy. Eto mipetraka. Endry tsara ny zanaka dada. Ataovy tsara ny fanadinana. Inona moa ilay omeny dada indray raha afaka? Mbola tsy nahita. Amin'ny fanaratsarina rosy mialy. Zareo fa ohatra ny tiavan'ny dada indry ihany koa ny tiavany indry.
miresa aminy raha misy olana mbola tsy fantatra mantsy sao dia toetra amina toerana tsy misy fifandraisana izay indraindray endribe ny zanako a avelako amin'ny alina gotesy ny vola mety ilaindry mandritra ny fanadinana dia aza matahotra azy fa tsy manino izany izy tiako be piso tiako be koa dada Madame, fa bonjour, le spaghetti tsy andiso fanantenana anao. Orange, eo anilanao. Nanotra ho anao teo, mitantara eto amin'ny Record FM. Ny tena tia. Nosoratany RS Zita. Zoma amin'ny rina. Oloravaka. Arliva. Ary mampionona. Christophe Rabearmanana. Ary Tsiaro. Nona Melina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Mbola itoy